Fiara-miasa ny firenena malagasy sy ny firenena vahiny izay hatrany dia miara-miasa feno amin'ny Madagasikara amin'ny lafin'ny fiarovana ry zareo Amerikanina. Nanomboka ny alatsinainy teo dia nisy ny seminaire izay nokarakarain'ny masovo Amerikanina miaraka amin'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Ny farany androany ny seminaire nandiniana ny momba ny fampiroboroboana ny fandriam-pahaleman'ny olombelona izay nikarakarain'ny masovo Amerikanina nanomboka ny alatsinainy 9 febroary lasa teo. Manam-pahaizana Amerikanina avy amin'ny fitoerana ho an'ny fifandraisany sivily sy miaramila avy any amin'ny University Naval Graduate School Monterey, États-Unis nanome fiofanana ny demokrasia, fandriam-pahaleman'ny olombelona, fiarovana an-dranomasina, ny anjara-ndraikitra mitandro filaminana, ny fitantanana ny loza voajanahary, ny fifandraisana eo amin'ny miaramila sivily no loha-hevitra andiniana tao anatin'ity seminaire ity. Niandrika ny lanonam-pamaranana ny seminaire teny amin'ny Seminary ny masovo Amerikanina Robert Iamet sy ny ministra ny fiarovam-pirenena Rakotomanga Dominique. Dia androany zany izy nandeha namahangy ato amin'ny Brôko teo dia niresaka ny fanohizana ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena rotota izay be dia be ny zavatra ampiasaina atao anisan'izany moa voalaza teo ty fiarovana ny faritra ranomasina sy faritra napakapaka ty. Amin'izay moa dia efa lazaiko zany fa ny États-Unis dia efa nanome tsika sambo anankiray izay amin'iny fiandroany amin'ny février taona 2024 iny angamba no tonga eto mba hanampiana antsika zany ankoatrany fampianarana sy ny fampitomboana ny traikefa ny tatsambo tsika eto. Maromaro ny zavatra nresahana atao tahaka izany ny fandefasana ny miaramila malagasy anao iraka ny ivelany ao amin'ny fandriam-pahalemana any Afrika zany mission de maintien de la paix izay eritreretina toato ao ny mazava ho azy moa zareo sarotiny amin'ny resaka zon'olombelona nresahana atao zany ny ady amin'ny kolikoly sy zavatra maro hafa ihany koa fa ny zava-dehibe indrindra zany dia satria États-Unis anisan'ny fireneny dehibe indrindra eto tontolo izao tsaratsika raha toy vitana izany fiaraha-miasa amin'izareo zany. Nisy ny soritra asa maromaro tapaka nandritra ny seminaire ahafahana manampy ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fanamafisana amin'ny fampandriana fahalemana. Nozarana sertifika ankora miaramila sivily nanaraka ny fiofanana nomen'ny fitoerana ho an'ny fifandraisany sivily sy miaramila avy amin'ny University Naval Graduate School Monterey, États-Unis nandritra ny herinandro.